Amen. Dia andray tentsika ato amin'ny Lioka toko 12. Lioka toko 12 Samia ao anaty vavaka ao anatin'izao fitoriana izao Samia mifantoka fa eto amin'ny fanatrehan'ny tompontsika ary izy no miasa amin'ny teny izay zaraina. Lioka toko 12 andininy voalohany. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hita isa ka nifanitsaka Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany aloha ka nanao hoe mitandremy ianareo fandrao azo ny masirasira ny fariseo dia ny fiatsaram-belatsihy. Fa tsy misy nafenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra, ko na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia horeo amin'ny mazava, ary izay bitsianareo mangingina ao amin'ny efitrano dia ho toriana eo an-tampon-trano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoka anareo izay atahoranareo, matahora izay manam-pahefana anary any amin'ny elo rehefa novonony. Eny, hoy izao aminareo, matahora azy. Tsy eranambatra va ny vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Amen. Zay teny izay no zaraina amintsika tsirairay avy androany ny amin'ny hoe iza ny tokony atahorana ary mila manana tahotra. Hoy ny ten'Andriamanitra, aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany tsy mahay manao mihoatra noho izany. Aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany tsy afaka manao mihoatra n'izany. Zay zany aloha zavatra apetraky ny tompo amintsika tsirairay avy ny amin'ny hoe ty tena antsika ty. Fantaro fa ty tenanao ty tsy andova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Korintianina 1:12 ny nofo ao mandratsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny nofo ao mandà tsy afaka mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ity nofonao ty mbola hovaina. Halleloja. Rehefa tonga ny fahafatesana, tsy mitepitsony ny fo, tsy miratra ny maso, tsy misy aina tsony ny tena, alefina. Fa rehefa tonga ny fotoana fitsanganana dia ho atsangana le tena zay tao amin'ny fahalovana hitsangana amin'ny tsy fahalovana. Zany hoe isy fanavaozana. Isy fanavaozana ny tena, tsy ty tenanao izao ty no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tena zay vaovao, kor vaovao, avaozina rehefa tonga ny fitsanganana maty. Noho izany ny zava-dehibe ny fahafantarantsika an'izay. Tsy hoe atao tsinitsinina akory ny tena, tsy hoe tsy hitandro fahasalamana akory, tsy hoe tsy hitandro zavatra tokony ho tandremana ho an'ny tena akory, fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo dia tempolo ny fanahy masina. Zany hoe mila tandremana mba kajiana ny tena, kajiana ara-pahasalamana, mitandrina ny amin'ny fahasalamana sy ny maro isan-karazana. Fa mametraka mihitsy Jesosy hoe aza matahotra izay mamono ny tena, fa avy eo tsy afaka manao mihoatra n'izany. Ny aretina zany io tiany tenenina io, ny fanenjehana zany io tiany tenenina io, ny hofaty martira zany io tiany tenenina io. Satria rehefa niteny Jesosy dia aza matahotra rodro vitsy fa sitraky ny ray nanome anareo ny fanjakana. Hoy Jesosy, za maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry voan'ny ambody. Hoy Jesosy hoe ho alan'ny olona rehetra anareo noho ny anarako, fa zay mahatratra amin'ny farany novonjena. Hoy Jesosy any amin'ny Apokalipsy ihany hoe isy aminareo hiditra an-tranomaizina, isy aminareo enjehany ary hovonony, ary heveriny fa io famononanao io no azony sitraka amin'Andriamanitra. Be da be nge ny maty martiry rehefa tamin'ny vovo fiandohan'ny fiangonana ry Paoly, ry Jona, ry
petera sy ny maro isan-karazany. Maty noho ny fahamarinana, maty noho ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana moa tsy dia tena hoe misy tsony hoe maty martiry fa ohatran'ny efa mandeha milamindamina fa raha makany amin'ny tany arabo sy ny sisany angahany tsy haiko hoe mbola isy koa ny fanenjehana. Fa tamin'izany fotoana zany dia tena nyteny mihitsy Jesosy hoe aza matahotra izay mamono tena, satria isy fanenjehana, isy famonoana. Jesosy ara nisy fotoana dia davon'zareo toroam-bato. Jesosy ny fotoana dia davon'zareo ho vonoina, ary ny hafaran'i Jesosy moa dia novonoina mihitsy. Dia hoy Jesosy hoe raha nanaraka anareo raha za etsony Belzebuba, nareo moa ataony ahoana ny etsony anareo. Fa isy fanenjehana hiatra amin'ny aina, isy fanenjehana hiatra amin'ny nofo. Fa hoy Jesosy hoe aza matahotra izay mamono tena, fa tsy mahavita ninina ankoatran'izay. Resaka fanenjehana zany, misy ny maty martiry, misy no enjehana, misy no asiana kapoka, roraina sy ny maro isan-karazany atao hatranomaizana. Fa Jesosy dia efa niteny misy hoe aza matahotra izay mamono tena, aza matahotra an'izany. Toizako ilay izy, aza matahotra ihany koa zany amin'izay mety hoe aretina mety mahazo. Andriamanitra dia Andriamanitra endry. Loaloha analakely an'ity. Andriamanitra dia Andriamanitra endry azafady. Andriamanitra dia Andriamanitra endry ary Andriamanitra mitantana ny zavatra rehetra rehetra. Misy fotoana hoe mety maty ny aretina mihitsy, fa tsy hoe maty ny aretina akory dia tsy eo amin'i Jesosy. Zay koa anao fa nisy zany hoe Elisa zany ao anatin'ny Baiboly. Elisa nahazo ny double portion any Eli, zany hoe nanana ny ositra double any Eli. Fantatrao ny tantarany Eli? Nanao miracle zany, nandresy zany, nanao fagagana zany. Ary hoy Elisa hoe ny zavatra tadiaviko tenenao ina ny angatanao, mahazo avoroeny an'io anao io Zany hoe izay zavatra nataony Eli dia te hahazo double noho zay Elisa. Ary dia hazo ny Elisa zay hoe nahazo onction, double portion, nahazo an'le ositra izy. Fa lazaiko anao fa ny hafarany Elisa maty ny aretina. Maty ny aretina. Fa tsy gaga ianao mpaminany be an'Andriamanitra ve dia maty ny aretina. Zay fandaminan'ny tompo, zay ny fandara. Zay ny nakany azy. Fa Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Halleloja. Lazarosy zany rehefa nitantarain'i Jesosy ny tantaran'i Lazarosy ilay mpanan-karena. Lazarosy izy dia teo atokotry ilay mpanan-karena teo foana. Nitady izay sakafo sy ny sisa, nisy fery, le lafin'ny ambony feriny. Fa i Lazarosy tsy sitrana hatramin'ny farany. Maty Lazarosy. Toy izay maty Lazarosy dia nakany an-tratran'i Abrahama. Maty ilay mpanan-karena dia nalefina. Aza matahotra izay manimba ny tena, fa tsy mahavita mihoatra an'izay. Maty Lazarosy. Ianao hoe maty noho ny fahotana sy ny sisa, maty tao anatin'ny rehetra izy fa niditra tany fanjakany lanitra. Misy ilay olona metinao ambavaka tsy sitrana mihitsy fa maty any. Misy olona metrahanao tanana anaovanao délivrance maty any. Misy olona maty ny cancer. Misy olona maty ny insuffisance rénale. Misy olona maty ny coronavirus. Sorana ny tompo efa afaka ny ame anara-pahasalamana. Fa ny tompo manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra rehetra. Fa tsy mijanona eo ilay fiainana. Tsy mijanona eo ilay fiainana. Tahotra hoe uroroka tamin'ilay corona, maty ny corona, maty ny corona. Vao maty ny corona ary zany. Fa aorianan'io anao raha tsy niavana tamin'i Jesosy efa maty ny corona ianao fa mbola faty koa ianao aorianao. Raha tsy manana an' Jesosy, raha tsy nibebaka maro, raha tsy nanolo tena. Aza matahotra izay mamono ny tena. Ndraindray ty teny ty tena tarovantsika be sy jerentsika be sy matahotra no afabaraka, matahotra ny enjehana, matahotra n'izao rehetra rehetra zao. Aza matahotra izay mamono ny tena, mahavita mamono ny tena fa tsy manao mihoatra an'izay. Misy mpaminany profety anankiray zay tao États-Unis tao, David Wilkerson. Zany tena mitory ny famarinany tenin'Andriamanitra zany. Zany tena mitory ao anatin'ny onction zany. Fa nakan'i Jesosy azy maty ny accident. Eny an-dalana izy ny accidenté maty izy. Fa tsy midika zany hoe tsy an' Jesosy izy. Zay ny fomba nakan'i Jesosy. Aza matahotra izay mamono tena, tsy mahavita ninona akory rehefa avy eo. Noteny amin'i Jesosy izy, zay ny nakany azy. Zay ny fomba départ zany. Misy an'izay profety zay koa Ivoriana, Kakou Séverin. Zany koa tena hoe tao anatin'ny ositra zany ary tao anatin'ny herin'ny fanahy, tao anatin'ny fitoriana. Fa zany ao anatin'ny natory-teny anankiroa, andeha an-dalana andeha hitory, maty accidenté.
rehefa accidenté izy aveo niditra tany anatin'ny hôpitaly a tao bâtiment nisy azy izy any farany ambony indrindra ny olona taty ambany sitrana daholo niositra molana andray foana ary fatary fa rehefa maty Elisa zay fatina latsaka teo akaiky ny Elisa teo indray velona tsy hainao misy fahalebiazan'Andriamanitra io fa tiako tenenina anao hoe mijere ambonimbony kokoa no le ara-nofo mijere ambonimbony kokoa no le hita maso haleloia fa aza matahotra zay mamono teny aza matahotra zay aretiny aza matahotra zavatra anjo fitopolo taona 20 taona raha tahiny mateza efa fantatra ane zany tsy maintsy tonga dia tsorona aminao misy taona mandalo ane tsika ohatrany zavona angesika misy taona olona rehefa hitanao marary tsy anao tsy mitentsony hoe sitrany anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy zay tsony lalan'i Jesosy amin'io fa andeha io fatria isaky ny asa dia sitrany anao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devolony aretana amin'anaran'i Jesosy mangorona entana eto Madagasikara ny devoly androany fa tsy eto Madagasikara intsony maty an'ilay olona mila miaina anao inona no bitsiky ny fanahy misy efa io mihitsy ny andraisan'ny tompo azy efa lalana ho any amin'ny fahafatesany io ao amin'ny fitsanganana aleo ny fanahy ny novonjena aleo ny fanahy ny zaraina zay le nazainay hoe rehefa nitory tany Antala zay dia nisy an'ilay rangahy be zay le hoe nandeha lalana 20 adiny 20 fa nambara taminy famarinany tenin'Andriamanitra io inona fa nibebaka izy taorianany eonanay taminy maty izy tsy mitondra fahafatesana akorytsika hoe zay hitorindry zareo rety teny tao maty zay ametrahany tanana tao maty Jesosy manana ny lalany nisy an'ilay ray aman-dreny be miarabany neny Lizy any Belzika raha manaraka an'ity tory teny ity izy anadan le tany Sambava fanatrehana koa zany ray aman-dreny be zany ianao tsy dia niasa betsony hoe tena andrendray ty ray aman-dreny ity dia hitsangana sisisa efa fantatrao 70 taona 20 taona raha tahiny mateza zay ny famarinany tenin'Andriamanitra raisina arak'izay le izy dia nentina ambavaky ny ray aman-dreny ary zay misy moa nolazainy anabava tany Belzika hoe mba hoe tao ambavaka io anadahaka io mba tena n'olo tena man Jesosy izy mba tena hibebaka izy mba hanaiky an Jesosy ho mpamonjy izy alohan'ny andehanana efa fantatra nefa andeha fa tsy azo amboamboarina tsy ahodikodiny io hoe sitrana tsy maintsy mahery tsy maintsy misy ny fahafatesana tsy maintsy ho avo ny fahafatesana ny ora fotsiny tsy fantatra ny fotoanany tsy fantatra ny fomba hiavininy tsy fantatra raha tonga zay aminao androany vonona ve ianao efa vita ve ny papier anao efa azonao antoka ve hoe miditra ny fanjakany lanitra ianao inona ny ilazanao fa azonao antoka mbola mitoy ny fizarana rehefa aveo fa nentina ambavaka io ray aman-dreny io nametraha-tanana tamin'ny anaran'i Jesosy ny tenenina izy hoe mibeba fibebahana no azonao famonjena lasa zay nody taoriana kely ny anabavany neny Liziny teny taminay hoe lasa daozy izy lasa izy efa zay ny fotoana Jesosy manome fotoana ho any zay le famindrapony Jesosy hitanao io lehilahy teo amin'ny azo fijaliana io matoa nombona teo jiolà zay condamné à mort zay fa eo no niona tamin'i Jesosy teo no niona tamin'i Jesosy teo no nanana fotorotosy mankorakora teo no nibebaka teo no niraisin'ny tompo halleloia dia tena tiana zaraina amintsika zany hoe rehefa mitory rehefa mizara dia lazaon'ny olona hoe ny aorianany fahafatesana zava-dehibe lazao hoe le hiavanany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy no tena zava-dehibe ny eto mandalo ihany efa lazain'ny ten'Andriamanitra fa aloka zavona tahaka ny vodovom-pelantanana fotsiny miserana ihany fa le aoriana n'le fahafatesana ho aiza ianao rehefa aveo ianao maheno aeto io ianao mandray zao teny zao na vaovao ianao na zao anao na efa paketo ianao zay mandray an'ity vidéo ty na eto Antananarivo ianao na any ampifaritra na any ampita-ranomasina lay aorianany eto tany efa azonao antoka ve raha tsy mihavana amin'i Jesosy ianao raha tsy mibebaka ianao raha tsy nanolo tena marinao azy ianao raha tsy nifonany ao ny amin'ny fahotanao ary tsy miverina any amin'izany tsony ary raha tsy mino anao fa nirany Jesosy manadio sy manafaka anao dia tsy andova fiainana mandrakizay ianao fahafatesana no tambony ota ary mbola ao anatin'ny ota ihany ianao fa raha miona amin'i Jesosy ianao mibebaka marina manolo tena manaiky ny rany anadio anao afaka amin'ny ota ianao
afaka mifangajany ota ianao ary mandova ny fiainana mandrakizay. Halleloia. Androany ny ampianarin'ny tompo dia zao, aza matahotra zay mamono tena dia tsy mavita mihoatran'izay, fa matahora an'ilay sady mavita mamono tena no mavita mamono anao koa rehefa avy eo. Ahoana zany? Ka rehefa maty rehefa avy eo mbola hofaty ndraiky io. Hofaty tia nytenenina hoe ao anatin'ny fahoriana. Fa raha hofaty fotsiny ao aorianan'ity fiainan'ity tsy nilaina nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Misy matsy miteny amin'izay anko tokom-pivavahana sasany hoe rehefa maty eto fotsiny ianao dia maty koa ao aorianao dia tsisy ninona tsony ao aorianan'ny fahafatesany. Tsisy ninona tsony ao aorianan'ny eto e. Langa, fitaka. Ao aorianan'ny eto vao tena fiainana. Na fiainana mandrakizay, na fijaliana mandrakizay. Aiza no isy ianao? Halleloia. Afaka dupliquer ty tourteny ty atao DVD, atao CD, atao MP3, zarazara ho any amin'ny rehetrarehetra tokony haino azy. Fa ianao aloha zao nefa maheno eto. Misy miteny matsy tonga dia miteny hoe ianona misy tokony harehan'izay fa dommage izy tsy tonga eto androany. Dommage izy tsy tonga eto androany fa ho anao aloha zay ary hoentinao ary hoentinao zarainao an'ny hafa. Fa teneniko hoe afaka zaraina ihany koa izy ity atao mitokana mihitsy hoe matahora an'ilay afaka mitondra anao ho fatiny amin'ny tenanao fa mbola ho faty koa rehefa avy eo. Halleloia. Matio le lioka teo averiko vakina le izy. Asehoko anareo zay atahora anareo, matahora zay manam-pahefana anary any amin'ny elo. Andininy 5 efatra kely Gehena fiainatsita Gehena. Rehefa novonony eno izao aminareo matahora. Matahora le manam-pahefana andefa any amin'ny elo. Andriamanitra rery manam-pahefana andefa any amin'ny elo. Ary matahora azy. Zay tokony atahorantsika. Zany hoe rehefa manao zavatra anankiray ianao, rehefa manao zavatra anankiray ianao dia every foana hitondranao any amin'ny elo ve ty sa hitondranao any amin'ny fiainana. Ny tahotra an'Andriamanitra no ampianariko anao. Ny tahotra an'Andriamanitra no ampianarina antsika eto. Ny tahotra an'Andriamanitra no ampianarina amin'izao fitoriana izao. Ny tahotra an'Andriamanitra no ampianarina eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Miomana eo amin'Andriamanitra ao. Fitoriana ao Amboba ao. Fitoriana eraky Madagasikara. Fitoriana ao Antananarivo sy izao. Ny antony hitoriana dia izao. Iverena ny tahotra an'Andriamanitra ao aminao. Ny antony hitoriana dia izao mba hiaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra ianao. Fa raha vahoaka tsisy tahotra an'Andriamanitra tsy hisy antony. Raha olona tsisy tahotra an'Andriamanitra tsy hisy antony. Fa io tahotra an'Andriamanitra io no mila mipetraka. Fa rehefa mipetraka io tahotra an'Andriamanitra io dia andeha amin'ny famarinana ianao. Rehefa mipetraka io tahotra an'Andriamanitra io dia tsy hanisy ratsy ny hafa ianao. Ny ampianarana anao ato, ny ampianarana anao amin'ny video rehetrarehetra, ny ampianarana anao amin'ny omana sy ny tariny rehetrarehetra izany, raha bambona tokana le izy dia zao ny anananao tahotra an'Andriamanitra. Ka rehefa hovonoana le tenanao mety maty le Andriamanitra manam-pahefana tsy andefanao any amin'ny elo fa andefanao any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny important raha lasy anabavy. Ary zay ny tokony ho zaraina any am-piangonana. Zay ny tokony ho zaraina ny fikambanana maro isan-karazany, na jeune io, na ado io, na enfant io, na famille io, na couple io, na antitra io, na tanora, niza zay sokajiny manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, tahotra an'Andriamanitra mila mipetraka. Halleloia. Fa io tahotra an'Andriamanitra io nialy io amin'izao fotoana. Satria eritreretina fa copain Jesosy. Satria eritreretina fa namanama an'Andriamanitra, cool, mahafinaritra. Satria ampianarina ianao amin'izao fotoana amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany ny amin'izay atafitanao, ny amin'izay anananao vola, ny amin'izay anananao materiel, ny amin'izay ahafahanao miroborobo ny eto tany. Ary lazaina ny amin'ny hoe fitiavan'Andriamanitra, famindrapon'Andriamanitra, marina va fitiavan'Andriamanitra, mamindra foana Andriamanitra, fa Andriamanitra marina, tsy mahay manameloka ny marina ary tsy mahay manamarina ny meloka. Andriamanitra dia Andriamanitra mahitsy. Halleloia. Fa tsisy tahotra an'Andriamanitra ny akamaroany ao am-piangonana. Tsisy tahotra an'Andriamanitra ny fiainany, fa mandeha fotsiny arak'izay tiany arak'izay ataony.
Andriamanitra ane dia voalaza fa afo mandoro e. Andriamanitra nge dia voalaza fa Andriamanitra lehibe sady matahotra, un grand Dieu terrible, redoutable. Hainao zany hoe terrible. Rehefa ny zavatra anankiray ny tenenana hoe terrible zay, misy vaikany izy zay, misy heriny izy zay. Ary io Andriamanitra io dia Andriamanitra terrible io. Lazaiko anao zany zavatra zany. Le tahotra an'Andriamanitra ny mila mipetraka. Ianao raha ampianarana ny ampianarana tsy azo diplôma fotsiny ny amaika. Ianao raha ampianarana omena formation anaovana zao séminaire, anaovana zao zavatra rehetrarehetra zao diplôma be fotsiny tête bien faite. Fa tsisy tahotra an'Andriamanitra. Tête bien pleine. Mahay avaram-pianarana, tsisy hevitra, olo-maga, kita ny firenena fa kita na manimba fotsiny, kita na mandroba, kita na manambaka, kita na amono. Ny ampianarana anao tsy amono, ny ampianarana anao tsy androba, ny ampianarana anao tsy amoky tena, ny ampianarana anao tsy ho anao fotsiny, fa ny ampianarana anao tahotra an'Andriamanitra. Halleloja. Tedavina ane zao olona rehetrarehetra zao hoe olona mahay tazona an'ity posta clé ty e. Tedavina zao olona hoe navita fianarana momba zao, olona tena mitsongaina, izy ihany manana an'io diplôma io. Tedavina zao olona rehetrarehetra zao hiditra ato amin'ny direction zao, ato amin'ny service zao, ato amin'ny branche zao, ato amin'ny domaine zao. Inona ny mandeha fa tsisy ninona mandeha fa mikorotana foana, mahatra foana, nona foana. Satria nahoana? Tsisy tahotra an'Andriamanitra. Tsisy tahotra an'Andriamanitra. Fa inona rehefa tonga eo? Nommé anao ministre, nommé anao directeur de cabinet, nommé anao directeur amin'ny toerana maro samihafa. Mamaika anao rehefa tonga eo dia nanina? Ny anangona ho anao aloha, hividy tany, hividy fiara, hisakafo be sy ny maro isan-karazany. Anompo no ny antsonanao. Zareo ty DVD ty, raha misy ministra fantatrao dia omeo azy ty. Raha misy général fantatrao any amin'ny gendarmerie any omeo azy ty. Raha fantatrao filoham-pirenena omeo azy ty. Manaja anao Andriamatoa filoha. Tompo hitahy anao sy aro anao, ary anananao tahotra an'Andriamanitra, hitantananao zao firenena zao. Halleloja. Tsika tsy manao politika, fa tsika mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsy miangatra. Halleloja. Andeha ty toriteny ty prophétique ty toriteny ty. Tahotra an'Andriamanitra ny ilainy. Firy rangazy olona nanampahaizana teto Madagasikara zay ary tsy mbola lany reo fa mbola be da be reo ao e. Fa maninona mbola mahatra foana, fa maninona mbola nona foana, fa maninona mbola sahirana foana. Menatra mihitsy ny tena hoe Madagasikara zao tany manan-karena, safira, volamena, maro isan-karazany. Miona Mauritiana ianao menamenatra. Neny Mauritiana tsisy zavatra vokatra, tsisy vokatra arena kibony tany ao. Fary ngambany ho any. Fary. Sany la réunion fary. Miona amin'ny réunion ianao ve le Madagasikara, ianao le mahatra indrindra eto tany. Faran'izay mahatra ataon'ny vazaha koraina zao rehetrarehetra zao. Fa inona ny ataon'ny kristianina? Inona ny ataon'ny mpino? Tahotra an'Andriamanitra. Inona ny lazain'ny pastera any am-piangonana any? Inona ny lazainao ianao milaza bishop, apôtre, profeta sy maro isan-karazany? Le tahotra an'Andriamanitra mila petraka. Mba hiainana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Halleloja. Manan-karena Madagasikara manomboka any avaratra ka hatrany any atsimo, atsinanana ka hatramin'ny andrefana. Miaina eo ambony arena, fa mahatra eo ambony arena. Ory eo ambony arena. Sahirana eo ambony arena. Satria nahoana? Tsy misy tahotra an'Andriamanitra. Aleo olona tsy mahay mihitsy ny apetraka ao eo, fa olona matahotra an'Andriamanitra. Fa za miteny aminao fa tsisy zavatra mipika eo. Vao miditra amin'ny valo anao dia amin'ny valo anao miditra. Zay dia efa tahotra an'Andriamanitra zay. Fa tsy amin'ny valo anao miditra amin'ny sivy-sasany anao mbola tsy hita. Ianao diplômé mahay ajao amin'ny lerany aloha. Halleloja. Tahotra an'Andriamanitra fotsiny apetraka aloha. Ianao ve matahotra an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy hanolotsainanao hoe zao ny hitantanana an'ity, zao ny andaminana an'io. Tsy midika zany akory hoe tsy tokony hianatra, na hoe tsy tokony ahay, na hoe tsy tokony handraty fianarana. Fa fandratona fianarana miampitahotra an'Andriamanitra. Halleloja. Fa raha ohatra moka noho ny tsy fahalalana, noho ny akinangana tao,
no niditra rehetra natao tany aloha. Andriamanitra ninitsy nijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra hibebaka. Tsy vita ny fianaranao, tsy vita zatra rehetra nataonao. Ianao nefa napetraky ny olona iandraikitra tahotra an'Andriamanitra ny ao anatinao, omeny tompo fahazavan-tsaina anao hitantana an'io rehefa avy eo. Haleloia. Aleo olona matahotra an'Andriamanitra. Nefa hoe mety hoe tsy de mahay, fa ampianarina azy le asa, hainy io hainy no mifehany io rehefa avy eo. Zay olona manan-tsaina, avaram-pianarana, nandihy firy taona maro isan-karazany, nefa olona metsifetsy fotsiny. Olona angalatra, olona moky ny kibony fotsiny, olona anakarena ny tena fotsiny, vitany azy de misondray eo de ohatr'izay kio. Haleloia! Tahotra an'Andriamanitra. Rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao tsy hanambaka ny hafa. Rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao tsy hanisy ratsy ny hafa. Rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao dia hevitra zay asoa ny olona. Ary rehefa matahotra an'Andriamanitra izy ianao hisy fitsarana ao aorianao. Eto ange ny tribonaly eto corruption eto ange tribunal eto malalalala olona ianao, manamanam-bola ianao, mahitahita ianao, androany ianao nangalatra, androany ianao namono olona, androany ianao tsaraina rapiso ianao fa mivoaka mandendeny. Zava-misy zany tsisy hoe mba sako ianao. Afaka jerena ny prove hoe de jerena izy anaty video hoe nisy an'ity reto. Corruption. Fa so de verinao fa mijanona eo fitsarana. Ny eto amin'ny fitsarana eto tany ny voadinganao sy voavidinao. Fa rehefa tonga ny fitsarany lanitra, ao zy ry zarasolondray be zay. Tsisy azo afenina, tsisy politika, tsisy vola mankarena, zay vitanao eto tany hitsarananao daholo. Makasika fo be iny ireny rehefa inona ireo malagasy no hosehosena no fitiavam-pahefana, fitiavan-tena, hitsangana nameloka anao ahoana ny atao. Zareo ty DVD ty. Haleloia! Fotoana tokony hitsangana zao raha lasaina bavy raha Jesosy ianao matahora an'Andriamanitra. Matahora an'Andriamanitra amin'ny secteur, amin'ny branche misy ianao. Haleloia! Raha gestionnaire logistique ianao ampiasana, gestionnaire fourniture de bureau ianao ampiasana, tsy tokony hisy mihitsy hoe perforeuse to hita any an-tranonao any. Jerenako misy goma ao an-tranonao, misy papier velin, misy rame papier, misy stylo be da be. Le tany ampiasana daholo reo nentinao nody. Fiza miteny anao eto mody reo ampiasana reo fa tsy anao. Haleloia! Averenao ny any ampiasana. Zay le tahotra an'Andriamanitra. Tsy aloka ka mila goma gano, aloka goma kely fa ampiasana anao misy be da be. Mangalatra any fiasana iny. Haleloia! Ary raha ny fiasana iny dia ajao na ara-panjakany ty na privé de zay. Fourniture de bureau fa tsy fourniture de maison. Haleloia! Raha mila mividy anao ndala mividy maka vola de mividana goma, mividana pinceau, mividana feuille, mividana cahier. Fa tsy niary amin'ny borao aritsy tokony anao satria anao gestionnaire logistique na namanamana ao hiditra ky zanako amin'ny anina fa mahakarakaro le zavatra. Zay ke le zavatra mavoa eto amin'ity fireneny ty. Tompo amindra fo. Satria corrompu avy any ambony ka hatraty ambany. De miodikodinao daholo ny corruption. Tsy te handohetra ny olona. Le etra lafo be de tsy te handohetra ny tompona orinasa sy ny tompona zavatra maro samihafa izy ho andra lafo fotsiny ambony ao nge io e. De tsy ho atsy alohany le izy. Ka ny marina tokoa zao rehefa alohanao le etra tsy miditra any amin'ny sy tokony alehany akory iny. Lalana andehanany any Tuléar iny be da be ny lavaka. Raha voalova eny etra tsy ho vita io lalana io. Raha voalova eny etra tsy ho vita tsara daholo reo tranom-panjakana rehetrarehetra reo ary nandeha tany amin'ny tokony ho izy. Fa alohanao ny etra amina million tsy tonga any amin'ny fanjakana akory le izy fa ho an'le mandray etra eo. Raiso ny reçu anao rehefa mandoha vola ianao. Raiso ny facture anao rehefa mandoha vola ianao. Fa raha vao tsy mandray facture anao, tsy mandray reçu anao, namany tsy namany tsy nandoha anao zay de any amin'izay tsy any amin'ny kitapom-bola mpanjakana akory iny miditra. Haleloia! Amintsika ve zany teny zany? Lazaina fa gratuit daholo ny asa rehetrarehetra ato amin'ity fanjakana ity, ato amin'ity birao ity. Gratuit fotsiny misoratra eo. Taratasy tokony vita androany, tsy manome vola ianao, amin'ny herinandro vao vita. Amin'ny ray volana vao vita. Manome vola kely ianao rehefa andraso vetivety fa hampanaoviko siny vita rehefa avy eo.
loza mahatra zay ny mampahatra tsy hoe olona tsy manana manam-pahaizana be da be, manam-pahalalana be da be, manam-bola be da be, fa le manana tahotra an'Andriamanitra isaina amin'ny ratsan-tanana, isaina amin'ny ratsan-tanana. Tsy haiko ianao ato na mpiasa mpanjakana ianao ato, na miasa amin'ny privé ianao na miasa amin'ny secteur matahora re an'Andriamanitra rehefa mba tokony vitandroany le taratasy dia alao mba vitandroany fa mijala ny vahoaka ary ianao matoa hiditra tao hoe anompo ny vahoaka ianao anompo ane ny andehananao ao fa tsy le olona monjimonjehanao sy kizitinanao tonga ao am'birao. Ianao ny nandray an'io asa io, ianao ny tompony fiasana, ianao ny napetraka ao anompo ianao. Halleloja. Zareo ty DVD ty, zareo ty toriteny ty, tahotra an'Andriamanitra. Aiza ny tahotra an'Andriamanitra? Reo Europeanina sy ny rehetrarehetra miasa reo nge mety hoe tsy matahotra an' Jesosy, mety matahotra être supérieur izy ary te hanampy ny hafa izy. Fa ty pays africain ty mo, ty tanàna eto amin'ty continentantsika ty misy asany devoly mihitsy izy ty, corrompu foana. Ty efa tena corrompu izy de zay fa raha io etra lohanao io ve? Raha ianao vidy zavatra any amin'ny épicerie dia efa misy etra longa ao anatin'iny. Raha io etra lohanao rehetrarehetra io mandeha any amin'ny tokony izy mandeha tsara ty fireneny ty, fa tsisy tahotra an'Andriamanitra lazaiko anao zany. Tsisy tahotra an'Andriamanitra manompoka aminao zay eto aoka tahotra an'Andriamanitra ianao. Natsona ianao hanompo, natsona ianao hanasoa, natsona ianao hiasa hanompo ny hafa, aoka ianao tena hijoro amin'izay hoe hanompo ny hafa zay, aoka ianao hijoro amin'izay hoe hanisoa ny hafa zay. Ary tsy ho an'ny tenanao tsony, tsy ho an'izay mahafinaritra anao tsony, fa ho an'izay hasoa ny hafa. Halleloja. Averiko ihany Joseph zany ane mety tsy hita hoe diplômé be zany Joseph zany tsy hitako aloha hoe nianatra taiza Joseph atao anatin'ny baiboly tsy de hitako loatra hoe niditra école zao, école égyptologie na école zao tany Egypte sy sisa, tsy fantatry, tsy voasoratra. Fa nampiavaka an' Joseph dia zao, natahotra an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra. Napetraky Potifara izy karakara ny tokantrano, karakara ny tao an-trano. Napetraky Potifara izy endraikitra rehetrarehetra tao, nitandremany daholo ny tao. Ny vadin'ny Potifara nitady anadala azy. Rehefa nitady anadala azy ny vadin'ny Potifara, tsoky izy ataoko ahoana nanao an'izao ratsy zao eo maso an'Andriamanitra. Ianao koa raha lasaina bavy, ataonao ahoana nanao ny ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Jery ianao amin'ny devant mety tsisy mahita, jery ianao aoriana tsisy mahita, jery ianao gauche tsisy mahita, jery ianao droite tsisy mahita, fa jereo vao ambony eo fa misy mahita. Halleloja. Malagasy ara dia tena aza ny loha samangina ny jerena fa ny Andriamanitra ao tapon'ny loha. Nitahotra an'Andriamanitra ny zava-dehibe tao amin'ny Josefa. Ary izy hoe vadin'ny Potifara ty tsy adalaiko ty. Tahotra an'Andriamanitra ny fanajanao ny vadinao. Halleloja. Tahotra an'Andriamanitra ny fitiavanao ny vadinao. Témoignage be ozy izy ilana zay teny an-dalana ny amin'ny fitiavana vady. Io vady io lazaiko anao fa tsy azo fijaliana io. Io vady io lazaiko anao fa tsy par erreur nanambadianao anio. Io vady io lazaiko anao fa tsy vesatra, sarotra anao fotsiny raha ny anahy aloha tsy azo fijaliana, tsy sarotra, tsy vesatra, fa osy dada hoe tsy tsara raha irely tantely. Anamboarako vady sahaza azy tany amin'ny 9 taona tany zay dia efa nalamin'ny tompo hoe tia ny fandehany, zao ny fandehany. Tahotra an'Andriamanitra ny resahako anao. Tsy hamitana ny vadinao anao raha misy tahotra an'Andriamanitra. Tsy hanisy caisse noire zany ianao raha misy tahotra an'Andriamanitra hoe ty caisse ty tsy fantatry madamo ty anarery sy ny zalao ampiasany ty. Zalao ampiasany zany fa ranao an' Jesosy tsisy caisse noire, fantatrao sy madama daholo io rehetrarehetra io. Ary zay anao dia amin'ny madama, zay amin'ny madama dia anao. Nofra ihany izy roroa, tsy fantatrao zany hoe nofra ihany izy roroa. Halleloja. Nofra ihany izy roroa. Azay izy hoe tsy tsara raha irery tantely anamboarako vady sahaza azy, aide semblable. Anampy io, anohany io, ikarakara io, anolo-tsainy io. Halleloja. Ary zay le zavatra misy. Tiako ny vadiko. Halleloja. Sarobidy amiko. Raha misy ny ambony rindra dia anisan'ny ambony izy. Ary napetraky ny tompo hoe
vady zaza aide semblable. Anao ianao io tu es mon autre izy ihany io. Mitady am pastera azafady. Pastera ihany ny ilaiko. Rehefa mivadiko miresaka eo dia miresaka izy, ianao miresaka aminy. Lazaiko anao amin'ity astika be da be no jero le vehivavy. Pastera mitady azy aro sisy. Ianao ny pastera. Mba faly anahy mihaino azy sisy. Jesosy matoroko anao fa tsy pastera. Fa témoignage lazaiko anao zany hoe be da be no miôdiôdy eo a. Misy tena iran satana fotsiny hoe andavo anao. Anjeranao ao anatin'ity ministère ty, ao anatin'ity asa ty. Asidokanao fotsiny eo. Amizay hoe tsaratsara ny feo. Tsy haiko hoe manimanitra avy avany. Tonga avany dia hoe tena iona amiko. Jesosy malala ary devolo manana ny agentny ameleza andavolo. Ianao zay ao anatin'ny fitoriana rahalahy. Ao anatin'ny fiasana amin'ny ten'Andriamanitra miombona tsara amin'ny vadinao. Tsy hanao rery io ministera io. Rehefa natsy ny tompo ianao dia nareo mivady. Ary io vadinao io raha lehilahy mpanolotsaina io. Mpanoro hevitra io. Manohana anao amin'ny asa io. Ary io tsy resaka titra ihany hoe pastera Jesosy fa rahalahy ato miasa mitory tenin'Andriamanitra, vadinao miaraka aminao miara-miasa. Miara mitory, miara mizara tenin'Andriamanitra, miara miombom-bavaka. Azay tena mametraka fepetra mihitsy hoe tena antaniana inona ny antony ilanao resaka, inona ny antony iresahanao. Raha vehivavy be da be io aleo anao miresaka amin'ny madama. Aleo anao miresaka amin'ny zay moa tsy manao ramatoa. Tsy mahazatra loatra zany. Dia hitanao tena misy olona manana fotsotra mihitsy hoe miresaka aminy, dia miresaka aminay, dia miresaka amin'ny mazava. Hoe zany tena mitady an'Andriamanitra, zany tena matahotra an'Andriamanitra, zany tena ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny dedaviny sy ilainy. Fa misy tsy hitanao tampoka fotsiny tsotro zao tsoa fotsiny hoe fa lasa izy. Satria rehefa napetraka ny balizy napetraka hoe tena masiny ty asan'Andriamanitra ty betsaka ny ôdiôdy zay rehetrarehetra nanana eritreritra afandavo sy androtana. Rehefa napetraka ny fatahorana n'Andriamanitra, napetraka ny disiplina, napetraka ny fadaminana, zay tena natahotra n'Andriamanitra ny taraiky teo. Fa lazaiko anao fa betsaka ny tsy hitantsony, miantso tsy hitantsony, manatrika fotoana tsy hitantsony zao. Zavatra hafa ny tao an-tsainy. Ny andavo ny tao an-tsainy. Ny anakorotana ny tao an-tsainy, ny animba ny tao an-tsainy. Fa isaorana ny tompony amin'izay hoe fiasan'ny tompo izay. Isaorana ny tompony amin'izay hoe vady sahaza nomeny zay fieny fitiavana, tia mikarakara, za koa tia azy tafaraisa amity. Halleloja. Zay tena zava-dehibe le fitiavana io, fitiavana io. Za tena miteny rahalahy sy anabavy eto, rahalahy miasa eto mitory eto, tiavo tsara io vadinao io. Ianao mbola ho adiny Jesosy amin'io vadinao io, za mbola ho adiny Jesosy amin'ny vadiko. Mety hoe nisy tsy nety natao tany aloha, mety nisy zavatra nadisoana tany aloha, manarina ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy mametraka indray lanoloha vavy. Halleloja. Fa tsy ao anatina ministera tsy hita mihitsy vadinao dia ohatra vehivavy hafa mitondra ny valizinao eny, vehivavy hafa mitondra ny maletinao eny, vehivavy hafa ny hitany amin'ny devant eny amin'ny tomobile nefa tsy vadinao akory. Ianao nefa amin'io mpitory tenin'Andriamanitra, ianao miasa mitory filazantsara, tsy hafahafa hoe fijerin'olona amin'izany fa izy miaraka aminao iny vehivavy. Assistantiko. Ry Paul ve nanana assistanty? Jesosy ve nanana assistanty? Ry Petera ve nanana assistanty? Za raha manana assistanty vady malalako ny assistantiko. Raha lasy anabavy reo mpirehetam-po miara-miasa ao amin'ny sehatry ny fitoriana, samy manana ny plasiny daholo reo. Fa niditra le menarany, niditra le poziny. Be da be nge zao mpitory filazantsara fa tsy milamina mihitsy tokantrano ao. Be da be nge mpivady nefa ohatrany hoe mpivady nefa misaraka zareo, ray mitory eria ndray fa ray mitory eria tsinana, samy manana ministera nefa mpivady. Inona ny filazantsara ho hitanao eo na izy mivady ara miady. Ndray ara mety efa tsy eto Madagasikara tsony fa ndray lasa any Kanada sa lasa any Frantsa manao fitoriana any, dia ianao eto dia mivadinao inona ny ministera ao anatin'izany, dia ianao mbola manaraka ny fitoriana io, ianao mbola manaraka an'io azy io. Izy mivady ara nefa tsy mifankahazo. Izy mivady ara tsy hita.
fa mahavory olona be le izy mahavory olona be le izy dia tonga ao koa ianao ny voniny amatarana ny azo zay lazaiko anao zay io tsy resaka teny mamy sy teny milamina be sy mampahery olona dia teny mandratsaka ranomaso dia isy zay teny zany ny teny tsy vo fa ny voa ny fiainana mivady tsara ve io paster io aiza ny vadiny io miombona tsara very zareo mifankahazo ve zay le vonke fa pastera tsy hitanao miaraka vada za mihitsy hafahafa pastera tsy hitanao za mihitsy hoe afahay zara le sa hoe miafina ny anahy ministère kaseny anazy eo ambadika ao izy dans les coulisses raha lava ianao mandeha rereo taraiky eo anao raha vo anina halleloja zareo aty DVD ty mahazo koa zany zay mpitoroteny mpizara tenin'Andriamanitra mahazo koa zareo ty DVD ty halleloja ny tahotra an'Andriamanitra inona moa ny tahotra an'Andriamanitra io fitiavana fanajana zany respect rehefa manana tahotra ianao misy respect zay rehefa manatahotra ianao matahotra ianao fa misy valiny ao arinao miantra aminao zany teny zany androany mba tonga dia akanao fepetra amin'ny resaka rehetrarehetra ny resahako teo rehefa tsy ianao le fitaovana ajanony any ampiasana fourniture de bureau ny vadinao zay tsy najainao manomboka androany ajao ifolo zay tsy netyrehetrarehetra tiavo io dia karakarao io aza tenenana ratsy any amin'ny olo-kafy io fa ianao ihany io lasa manaratsy tena ianao raha naratsy an'io halleloja satria tenanao ihany io izy ireo dia onofo raha ihany halleloja ary mivavaka ao anao ahko amin'izay asa rehetrarehetra ametrahan'ny tompo anao isy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao tahotra an'Andriamanitra io rahalahy dia misosa formen Jesosy ianao avy eo avy anao iofana kely aty a France avy anao iofana kely aty an'izao iofana matahotra an'Andriamanitra ianao tahotra an'Andriamanitra atao amin'ny Josefy ny tsoahany vadin'ny Potifara io ahoana ny anaovako zay ratsy eo mason'Andriamanitra ahoana anaovako zay ratsy eo mason'ny Potifara ahoana anaovako zay ratsy efa napetrany teo ankidaony ny fiatreketana anty tokatrano ty ahoana ny anaovako an'izany lasa izy nitsoaka mitsoara lahy mitsoara na bavy moa zay filany tanora fa na mety tsy de mahazo anaty telefony ianao fa zay le izy hoe tena rehefa vehivavy io tsy de miresaka tsika fa rehefa fantatra noana hoe tena miresaka tsara ao amin'ny tompo de fa mpiresaka ihany tsika sarotra zao fiainan'izao fa lazaiko anao zay manao azy ho efa mijoro aoka izy hitandrina fa andao lavo tsy hanao le pastera kolona ahoana rana bavy sady mibe dasoroka be manao akolady be sy ahoana rana bavy tsia ray andro zay zay teny an-dalana nisy toerana lalena vady dia misy olona mifanena aminay misy vehivavy anankiray miaraka aminay mitarika anay andeha noro zavatra angamba izy io fa vehivany le lehilahy ahoana sady mikapoka hanina be sady oatra matata dia fa aty ambanimbany fa izy iny pasteranay iny pasteranay ohatra mibikidikitika be tsy non tahotra an'Andriamanitra mila matotra lazaiko anao mila matotra mila manana toetrana pastera manana toetrana mpanompon'Andriamanitra masina fa tsy le mianiany sy miarakaraka amin'ny lehilahy sy vehivavy tsy vadinao eny tsia matotra matahotra an'Andriamanitra mijoro ao famarina ny tenin'Andriamanitra tahotra an'Andriamanitra halleloja tahotra an'Andriamanitra no ampandrosi ny fiangonana tahotra an'Andriamanitra no ampandrosi ny firenena tahotra an'Andriamanitra manomboka matahotra an'Andriamanitra ny sefy fokotany matahotra an'Andriamanitra ny any amin'ny commune matahotra an'Andriamanitra ny any amin'ny district matahotra an'Andriamanitra ny ao amin'ny assemblée nationale matahotra an'Andriamanitra ny ao amin'ny loolona matahotra an'Andriamanitra ny any amin'ny primature matahotra an'Andriamanitra ny any amin'ny région matahotra an'Andriamanitra ny any amin'ny gouverneur matahotra an'Andriamanitra ny filohan'ny république baza miteny anao zato isanjato atsoy raha tsy milamina io firenena io atsoy raha tsy milamina io zay fotsiny io dia milamina ny tahotra an'Andriamanitra halleloja ary za miteny aminao ianao matahotra an'Andriamanitra itokantranonao io atsoy raha mbola misy zavatra tsy milamina atsoy raha mbola misy zavatra mikorotanao atsoy raha zavatra mbola misy tsy mety ao ianao ve matahotra an'Andriamanitra dia ny tompo tsy andamina ny tokantranonao ianao ve matahotra an'Andriamanitra misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao misy fanajana lalina ny tenin'Andriamanitra ao anatinao dia ianao ve tsy ho tahian'Andriamanitra
Ianao ve tsisy fomba ny tanan'Andriamanitra? Ianao ve tsisy misy tadia tanan'Andriamanitra mipetraka amin'ny fiainanao? Nify ianao matahotra an'Andriamanitra? Tsia, lainga, mety eo ambava fotsiny raha vao zany. Tsy hainao Jesosy io na roviana na iverina roviana. Ray andro taka ny arivo-taona, ny arivo-taona taka ny ray andro. Tsy aleo ve mamela trasy tsara eto amin'ny firenena? Fa tsy le olona mitsoka fotsiny reny hoe lasa any Paris any fa nanao maizimaizina teto Madagasikara. Tsy hitaray any Paris fa lasa nody amin'ny Madagasikara. Mitsoka lava, miafina lava. Fa tsy aleo ve mametraka dia tanana tsara eo amin'ny tanana misy ianao, eo amin'ny fokotaninao, eo amin'ny fiarahamonina misy ianao, ao ampiasananao. Tena nafinahitra le zalahy iny fa lasa izy zany tena olona rigoureux zany. Zany tena olona manana rigueur zany rehefa miasa. Zany tena olona sérieux zany rehefa miasa. Fa lasa moa izy fa izy lasa io dia goragora daholo ny atao ampiasana dia hitanao za zavatra manahinana rehetrarehetra. Fa ianao joro amin'ny famarinana, zay ny zava-dehibe. Ary famarinana io tahotra an'Andriamanitra. Miatombo matahotra an'Andriamanitra ao an-trano. Ray mpianakaviana, lehilahy an'Andriamanitra, ranabavy, miatombo matahotra an'Andriamanitra. Fa tsisy zavatra tsy hivalina, tsy hilamina zany io. Za tena te hametraka mihitsy tena defi mihitsy ho an'ity Madagasikara ity ho an'ny firenena, ho an'ny nampitondra fivavahana mandray an'ity, nampitondra fanjakana, na mpiandraikitra n'aiza na mpanabe dia zao no lazaiko ho antsika tsirairay avy. Io tahotra an'Andriamanitra io no apetraka. Yahweh, Yehoshua, Jesosy Kristy reresahako. Fa ndraindray koa Andriamanitra misy karazany be da be. Mety samy manana ny Andriamanitra, ny sasany vola, ny sasany tsy fantatro ny razana sy fa le Andriamanitra tiako resahana dia le nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob, Yahweh, Yehoshua, Masia, zay ny tiako resahana aminao. Jesosy Kristy ositsika. Fa amin'ny anara d'origine dia zay Yehoshua. Io tahotra anazy io na any an-dakozia ianao, na eny atokotany ianao, na eny an-jaridaina ianao, na any anaty fiara ianao, na miaraka amin'ny vadinao ianao, na tsy miaraka amin'ny vadinao ianao, rehefa misy tahotra an'Andriamanitra ao, halleloja, dia davina ianao. Aiza olona matahotra an'Andriamanitra anie zao ny ilainao ampiasany olona matahotra an'Andriamanitra anie ny ilany hitatana an'io kesy io olona matahotra an'Andriamanitra anie ny ilainy hitatana ny ao amin'ny asa rehetrarehetra ao fa rehefa matahotra an'Andriamanitra io olona io milamina ianao. Halleloja. Dia tsiketo ve tsisy 10 na 10 atahotra an'Andriamanitra? 12 na mpitsibadika ny tantaran'izao tontolo zao. Dia avy eo nisy 70, dia avy eo nisy 20 nikorotana ambony ambany, bouleversen'ny apôstôly ny fanjakana, ny bouleversen'ny apôstôly nandeha tamin'ny famarinana izy, nanova. Dia ianao ve manana an'Andriamanitra? Ianao ve manana an' Jesosy? Ianao ve matahotra an'Andriamanitra? Dia tsisy fiovana ve ny fiainanao? Dia tsisy fiovana ve ao amin'ny fiainanao? Za tena manao defi mihitsy. Hoeto zay entinao vahaolana, fa ny any vahaolana entiko anao dia nitahotra an'Andriamanitra dia ity baiboly ity dia zay. Ary io gratuit fa tsisy hoe consultation 250 000 na hoe consultation ray hetsy, ty anakarena vetivety sy ny tara. Halleloja. Zavatra mivohy be mantebe koa matsy amin'izao fotoana dia misy an'izay hoe manova vita an'izay hoe teraka marsa, teraka juillet. Reo olona teraka marsa, juillet, septambre reo tsy ambinina mihitsy fa mikorotana be ny fiainan'ireo mila manatonareo mba hovaina kely ny fiainany fa mikorotana. Tsisy mandeha amin'izay loana satria teraka janvier, teraka tsy haiko izy teo fa misy volana zany hoe tsy mety ny naterahanao. Re olona, Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany tsara daholo janvier ka hatramin'ny desambra. Halleloja. Tsara daholo manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 12 alina ao arinany. Halleloja. Tsara daholo latsinainy ka hatramin'ny alahady. Halleloja. Fa matoka ny mikorotana ianao tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary ianao tsy te hatahotra an'Andriamanitra, ianao tsy te hiaraka amin'ny Jesosy, fa ianao te hilamina. Dia lasa ianao makary amin'ny mpimasy, makary amin'ny dadarabe hoe mampiasa kely nyity rano ity rehefa hiditra anao entretien dia voaray ampidiro kely ty vovoka nyity ao anatina ceinture, ty andronao andronao ty rano ty sy ny sisa. Mpanompisa ianao miditra any am-piangonana nefa. Ianao nefa milaza fa kristiana, ianao nefa mbalaza fa zanak'Andriamanitra. Tsia! Raha tianao ilamina, raha tianao hombany tanan'Andriamanitra, raha tianao hisy voka ny fiainanao, raha tianao tena hoe hisy zavatra mipetraka ho anao sy ny taranakama, ho hita eto Madagasikara hoe misy an'izany.
randry, abel, rakoto, tahina, tahiry nataotra an'Andriamanitra ty atao firenena, reo ny vokatra zavatra rehetrarehetra nataony. Raha tianao isan'izay, manatona an' Jesosy, manetretera, mibeba, manana tahotra an'Andriamanitra. Haleloia! Za fa afaka ho anao mihitsy ho anao zay mianatra, ianao zay miasa, ampidirin'ny tompo any amin'ny secteur resaka any fanjakana any ianao, any amin'ny resaka tsy haiko zay ampidirany ianao any, directeur de cabinet ianao, ampidirin'ny tompo ianao any amin'ny resaka secrétariat, ampidirin'ny tompo any ianao, fa ampidiriny any ianao hijoro ianao amin'ny fahamarinana, ampidiriny any ianao hijoro ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, ampidiriny any ianao hitondra tahotra an'Andriamanitra, tonga dia miovy io direction io, miovy io département io, miovy io service io, satria misy ray matahotra an'Andriamanitra ao amin'ny lohany ao. Haleloia! Ary misy lohany apetraka Jesosy eto any amin'izay toerana misy azy, misy lohany apetraka Jesosy eto hitondra. Dia aza matahotra anao fa rehefa ianao ny lohany ianao mitondra, dia aza matahotra zay hofezinao. Fa mijoroa amin'ny fahamarinana, mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra, mijoroa amin'izay hoe tahotra an'Andriamanitra zay. Haleloia! Tena zay le zavatra mampalahelo zay, tsisy tahotra an'Andriamanitra, potika ny firenena, potika ny zavatra rehetrarehetra. Matahora zay mavita mamono ny tena, ary mbola mavita mamono koa rehefa avy eo. Isy fitsaranane, vakio amin'ny apokalipsy ao. Isy fitsaranane ivoaka daholo io dossier rehetrarehetra io. Na zavatra netreretinao nafenina tsy fantatry nizaniza, na filohan'ny repoblika ianao, na filohan'ny sénat ianao, na filohan'ny assemblée ianao, na filohan'ny inona ianao, io dossier io tsy hitan'ny olona, io dossier io ny fidina, io dossier io ny dorana. Andriamanitra manana original an'io ao an-danitra ao. Andriamanitra manana io loarana io amin'ny fitsarana farany. Mipotra eo anaty an'Andriamanitra eo ianao. Hita eo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra, atsipy any efa riafo, atsipy any efa haverezana, atsipy any efa hafatesana. Fa tsy maty io, fa hijaly mandrakizay. Tsy maty io fa hijaly mandrakizay. Zay ny zavatra tena mila petraka, mila tenenina. Raha polisy ianao, tsy polisy be kolokolo tsony, fa polisy matahotra an'Andriamanitra. Amen. Raha gendarme ianao, gendarme matahotra an'Andriamanitra. Misy général matahotra an'Andriamanitra zay, ministra taloha niantso anahy tamin'izany fotoana, matahotra an'Andriamanitra. Tiako be ozy le toriteny rehetra resahanao, za raiko amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy, ary asaiko miaino ry zareo. Saorana tompo zany hoe général, gendarme manana tahotra an'Andriamanitra ary mitory mizara an'ireny teny rehetrarehetra reny. Zany hoe ny tompo manana ny olony amin'ny ambaratonga rehetrarehetra, ary ianao meteza olony. Haleloia! Ianao meteza olony matahotra an'Andriamanitra. Dia samy mandiny tena, aiza moa zany zao le mety mbola tsy atahorako an'Andriamanitra, aiza moa zany zao le zavatra mbola anaovako alasafay, aiza moa zany le zavatra mbola anaovako kitoto. Andriamanitra ny nitsy nijery ny androny tsy fahalalana, ankehitriny izy mandidiny olona rehetra hibebaka. Haleloia! Haleloia! Zay ny natafitany Josefa. Inona ny hafarany Josefa? Josefa no lasa nitondra ny Egypta ne? Josefa nitondra ny Egypta. Io tsy resaka diplôma be sy fahaizana be, tahotra an'Andriamanitra ny tao. Tahotra an'Andriamanitra ny tao. Aleo olona tsy manana baka, tsy manana CEP fa manana tahotra an'Andriamanitra. Ainy mitantana eo avy eo mizotra le izy. Zay manana baka, manana zao rehetra zao, manana ty diplôma ty, manana zao spécialisation zao, tsisy tahotra an'Andriamanitra. Mpangalatra sy jiolazy, mpandroba fotsiny. Fa raha sady nianatra moa matahotra an'Andriamanitra, isaorana ny tompo zany. Isaorana an' Jesosy zany. Haleloia! Le dadabe nitoriana teny zay nge, taniko izy, inona no mahatonga dadabe hitory andeha atao batisa? Matahotra an' Jesosy ako. Faly mihitsy araina ny dadabe, tantanana izy eny an-dalana hiditra ny ranomasina. Ny zanany Anesinina no mitory teny aminy. Anesinina mandray an'ity fitoriany ity. Dia any no miteny hoe, dadabe misy nandeha nitory any Toliarany, atsoro zareo. Niantso anay izy. Za dadabe any anina, i Maria any Anesinina. Mba tonga afa aty aminay. Nakany amin'ny dadabe zay. Tena hitanay fa nangetahita. Toriana teny dadabe. Teonio izy dia nanaiky hibebaka. Teonio izy dia nanaiky natao batisa. Enao firy-taona zay tatom-bobo tsy manaiky atao batisa. Enao firy-taona nitoriana teny teto zay mbola mahafiatoka ihany. Dadabe nandehanana indray mandeha tany Toliary iny izy fa natao batisa. Oh! Hafa mihitsy Jesosy io ka.
manirako lava ty amin'ny 900 kilometra aty izy idina ho any dadabe. Lazaiko anao fa na dadabe rery ary nale tany Toliara tany. Faly zay. Fa io tsy dadabe rery fa nisy be dabe voakasika to. Sakarady Toliara sy ny tany. Alleluia. Mino fahatahotra an'Andriamanitra ianao zay manatrika eto. Ianao zay manaraka ny vidéo. Tsika tsirairay avy reo. Tahotra an'Andriamanitra. Tsisy hoe hovaina vitany zany hovaina zany hoe ratsy ny volana naterahanao hoe ratsy ny andro naterahanao. Ny andro rehetra dia tsara daholo. Mibeba fotsiny ianao manatony eo amin'i Jesosy. Halleloia. Finoana ity ny resahako anao za tsy miresaka filozofia malagasy sy ny tariny. Ity ny resahako anao baiboly. Jesosy ny resahany. Tia no ambaratsika. Tia mandravarava ny sakana rehetrarehetra. Ary gratuit. Halleloia. Raha sitrapony tompo mbola hanokatra andeha any amin'ny plateau ana télé antsika dia izarantsika an' Jesosy mihitsy ahoana andehantsika. Halleloia. Lera zao ifoazana. Lera zao ijoroana. Lera zao hitena hoe inona solution. Samy mitondra solution ana any Madagasikara daholo ne. Fa ndao hitondra solution antsika. Tsy kristianisme. Taitra ianao zany tsy kristianisme. Tsy resaka catholicisme, protestantisme, évangélisme, luthérianisme, anglikanisme sy ny isme rehetrarehetra. Tsy resaka dénomination fa la vie. La vie. Jesosy no anarany. Zay no entintsika eny amin'ny plateau amin'ny télé. Fahadalàna amin'izay ho very io. Faherin'Andriamanitra amin'izay ho vonjena. Zay mandray an'io mahita télé ka mibebaka manolo tena ho an' Jesosy hotahina ny tokantranony. Hotahina ny ankohonany. Hotahina ny fianarany. Hotahina ny asany. Sa mijoro zay amin'ny anaran'i Jesosy. Sa io mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Fier ianao amin'ny Jesosy ianao. Halleluia. Fier ianao hoe manana an' Jesosy. Tsy ianao no mipiripirina mataotaotra rehefa tonga eny an-dalana sy any amin'ny braomany hoe kristianina. Za tsy kristiana. Za mpianatry ny tompo. Za zanak'Andriamanitra. Za matahotra an' Jesosy Kristy. Halleluia. Matahotra an' Jesosy Kristy. Halleluia. Io malaza indrindra. Tsy nanoratra boky izy naray aza. Tapeo fotsiny ao anaty internet eo izy amin'ny malaza indrindra atao tany. Fa Jesosy mbola mitana ny larana voalohany foana. Halleluia. Lazainao zay malaza rehetrarehetra hoe Amerikanina, basketteur, footballeur, lafo be ny fidanana an'iny SM club asy. Sisy. Na eto tonga Jesosy ara tsy azo ampitoviana akory. Laisse tomber. Ny anaty tsara indrindra. Halleluia. Zany vidiny lafo be. Ianao mety hoe vidina 4 milliards niditra tsy amin'ny club asy. Ny anahy mihoatra milliard vidanana anahy. Ty lafo be no ianao tongotra iny manao baolina folaka iny rehefa vetsy zay no izy. Ianao vidina 4 milliards. Mifindra tsy amin'ny club asy naka tsy amin'ny club asy. Za mbola vidina milliard bebe kokoa noho zany raha tsy fantatrao. Atika amin'ny teny frantsay ity zay mahay. Anendrika zao tontolo zao ty filazantsara ty. Halleluia. Izay manomezan'Andriamanitra azy ny anarana ambony noho ny anarana rehetra. Halleluia. Iza ny anarana eritreretinao ambony. Fa ny anarany Yehoshua mbola ambony noho izay anarany zay. Halleluia. Na général io, na sportif io, na docteur io, na politicien io, na mpahay lalàna io, na mpahay siansy io, na mpanao littérature io, zay anarana rehetrarehetra ka hoe nomena anarana lalana izy any amin'izay lalana andehananao any. Mbola misy anarana ambony noho zany rahalahy. Mbola misy anarana ambony noho zany ranabavy. Halleluia. Iza le anarana? Iza le anarana? Halleluia. Andao hitehaka mafy anazy sika. Halleluia. Halleluia. Miendrika ny derainy izy. Miendrika ny teafany izy. Miendrika ny obiny izy. Halleluia. Bisous. Tamin'ny Fort Dauphin zay nanao fitoriana. Tamin'ny Fort Dauphin zay nanao fitoriana dia nitory tao anatin'ilay fitoriana tao nisy an'ilay manaja lalàna be reny hoe sabotsy, sakafo tsy hohanina, sakafo tsy hohanina sy ny sisa. Najanona ilay resaka fa tonga dia nitoriana an' Jesosy fotsiny hoe fitiavana an' Jesosy. Zay tia an' Jesosy ndao hitsangana. Midongo ry zareo tsy hitsangana ndao hitia an' Jesosy, ndao anao bizo an' Jesosy. Midongo fotsiny eo izy nefa hoe tonga hiady hevitra aminao fotsiny eo izy. Anambarana fitiavana an' Jesosy izy midongy. Io koa ndray mahay tembe fotsiny hoe sabotsy alady le fitiavana an' Jesosy ny zava-dehibe raha lasaina bavy. Halleluia. Atao mbola hitehaka ho anazy indray ambonimbony. Halleluia.
jesosy yehosoa pizo ka izao bonne rentrée ho anao zay manao rentrée zao am'izao septembre zao. Bonne rentrée ho an'izay asa sorana tompo fa misokatra ny tsisy tsony ame anara-pahasalamana ny tsika tena manana tahotra an'Andriamanitra tsy anao soavaly tapaky fe akory re tsisy amehana tsony dia anao anitsy ianao manana tahotra an'Andriamanitra mandeha fahamarinana tahotra an'Andriamanitra. Halleloia. Tahiny Jesosy ny mpianatra mandritry ny herintaona omeny fahazavan-tsaina, omeny fahendrena, omeny hery sy tanjaka, tehiriziny ao anaty fahasalamana ho arovany amin'ny ratsy na mivoaka na miditra maraina ka hatramin'ny hariva. Feno ny fahasoavan'i Jesosy ianareo, feno ny fitahiany Jesosy ianareo, ary tsy ho influencen'izao tontolo izao nareo ry zatovo ry tanora ry zanako ry tian' Jesosy ianao, amoureux an Jesosy ianao. Hoe zay koa mivavaka any am-bobao zay dia tsy mahazo manao an'ity, zay mivavaka any am-bobao tsy mahazo manao an'izao. Tsisy resaka tsy mahazo eto fa fitiavana an Jesosy ny toriko anao dia babon Jesosy ianao dia noho fitiavanao an Jesosy tsy anaovanao an'ity tsy anaovanao an'zary. Halleloia. Ianao no tena sambatra manana an Jesosy, ianao no tena libre miaraka amin' Jesosy, ianao no tena ao anatin'ny fahafahana miaraka amin' Jesosy. Halleloia. Ianao zay mbola andalana hoe manangona fourniture mieritreritra écolage efa fantany ray anao fa tokony anao zany na ohatrinona io na ohatrinona fa ny tompo miantoka an'io. Halleloia. Ka tsao ny fanjakanjy ny fahamarinany anampy ny zavatra rehetra. Halleloia. Efa betsaka izay témoiny azy efa nataoko izay. Efatra ny zanakay miditra mianatra daholo reo manana ny écolage reo manana ny fourniture reo manana ny akanjony reo Jesosy mamea an'izany rehetrarehetra zany. Zay mitory manao asan'Andriamanitra, Jesosy mamatsy Jesosy mamatsy Jesosy mamea. Ary ianao koa rehefa matahotra an'Andriamanitra omeny Jesosy zay ilainao ho an'ny tranonao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny ary ianao anome hery anao koa izy hitahy anao koa izy ombanao ihany koa izy fa condition asivy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Halleloia. Asivy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Izany Jesosy zany ho an'ny malaza. Halleloia. Efa tamin'ny 2004 zany, efa tamin'ny l'an 0 fa zany mbola malaza hatramin'izao. Tsy nanoratra boky izy fa ny ankamaroan'ny boky rehetrarehetra dia izy ny resahany. Halleloia. Nisy ny laza hoe malaza ihany teto tany fa rehefa ela ny ela tsy antsony. Misy le mpihira anglisy efa da reny hoe zay mahalaza noho Jesosy, zay mahery noho Jesosy. Atao rirana kely tamin'izay nisy ny tifitra tamin'ny basy dia maty. John Lennon, John Beatles. Zay ny malaza indrindra hozy ary zay malaza noho Jesosy. Nous sommes plus populaires que Jésus. Jesosy ve ny défienao? Jesosy ve ny défienao? Nous sommes plus populaires que Jésus. Herinandro kely taoriana ianao dia efa nisy ny tifitra nisy namono. Tsy azo défieny ty maîtrako ty. Ty tsy azo défieny ty. I défie zay anandro ny défieny io. Halleloia. Na isy ary me fandozonana ho anao tsy mandaitra aminao zany rehefa amin'ny Jesosy ianao. Halleloia. Hoe ty Madagasikara ty ama dia efa voaozina mihitsy le ray aman-dreny teto aloha teto fa zay ny nampijaly an'izy ity fa tsy fakazo angamba zareo teto amin'ity tanindrazana ity dia voaoza. Tsy vola fotsy na volamena mety lono ny fidianana anao tamin'ny fitondratena adala zay nilovana tamin'ny razana fa ny rason'ny Kristy. Halleloia. Zay lazaiko anao vidiana lafo anao raha Jesosy zany zay vao estimenao. Raha Jesosy zany zay vao vidinao hoe firy dolara na firy miliara. Fa ianao dia ndraindray dia mitsiririritra hoe zany voiture de luxe zany reto footballeur reto. Reto ngamba dia tsisy fahoriana mihitsy ohatran'ny kilalao izy mividy an'ity Lamborghini, mividy an'ity Lamborghini, mividy an'ity Q7, mividy an'ity zao ty. Vanité de vanité, tout est vanité, poursuite du vent. Zava-pola dia zava-pola. Tsy zany ny azakazahanao rehefa miaraka amin' Jesosy. Halleloia. Mahatra sy ny kamboty sy ny sahirana jerena. Tsy nainao tsony. Tsy ny materiel anao, tsy ianao sehoseho. Allo Jesosy no hita fa tsy ianao. Halleloia. Halleloia. Ny anarany io no anarana malaza indrindra fa lazaiko anao hoe. Nisy koa teto amin'ny firenentsika hoe le tarika nalaza be nandritra ny génération maromaro. 7 lahy izy fa 2 lahy izy zao. Izy moa efa nafantatra koa tsy misy nodori zany eo fa ho faty daholo. Fa ndraindray tena hoe manao azo Andriamanitra sy ny sisa. Fa tonga ny fotoana dia départ dia lasa départ dia lasa départ dia lasa départ.
fa rehefa tonga eo am' jesosy misy fiainana. Halleloja! tiany jesosy ianao. Amen. Isy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Ary amaky salamo anankiroa maranako azy rehefa avy eo a résultat zany hoe tahotra an'Andriamanitra zany. Misy résultat n'io tahotra an'Andriamanitra io. Misy résultat n'io tahotra an'Andriamanitra io. Halleloja! Fa aloha zahay resaka kely a jesosy aloha. Tsy aloha ilesaka an'le malalako aloha za. Halleloja! Alefa ozy rahalatira. Tena inona ny ady hevitra ataonao, inona ny resadresaka ataonao, inona ny ady hevitra ataonao, sabotsy lahady mihinana zao tsy mihinana zao. Fitiavana an jesosy ny resahako anao. Ianao mandresy fahotana ny resahako anao. Ianao manana fiadanana ao anatinao ny resahako anao. Halleloja! Ary io tsisy mireharay mihitsy hoe zany nahita an'io tenin'Andriamanitra io, zany namorona an'ity miomanty, zay nahita zao mivoaka amin'ny Babilôna zao, ny zarery ny anarako tanterina tsipa, zany navita an'io. Tsisy anarana kala zay zareo fa ny anaran'i Jesosy ihany. Halleloja! Vao miditra izy dia efa toroakofotra ny devoly. Vao miditra vao mipotra ny lavitra ny fotsiny izy dia efa matahotra ny devoly hoe tonga ampijaly anay alohan'ny fotoana fe ianao. Satria efa hita devoly hoe ty efa le taloha be tary ty fa naka endrik'olombelona. Halleloja! Fa ny devoly efa nalala taloha amin'izy teto tany, satria ny devoly dia fanahy, ny devoly dia efa anjely nanao fiara-ratsy tao an-drano tao. Ary tao nefa nahoaka Jesosy taty, tonga taty mbola neona tamin'i Jesosy ndray natahotra ve? Iza ny mbola tonga indray ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Efa fantany fa ho ampijaliana izy. An'le Jesosy zany mahay zavatra rehetrarehetra. Halleloja! Azy ianao mahita hoe anova rano lasa divay, afa-tsy Jesosy. Halleloja! Eo amin'izay zavatra fahafambaraka sy zavatra manahirana rehetrarehetra. Tsy haiko hoe mida mivarotra, lany ny vola, efa fety be eto, tsisy afaka andeha hividy antsony, tsisy vola antsony efa tapitra ny budget. Tonga eo amin'i Jesosy Kristy sy zavatra tsy hain'olona tao hain'Andriamanitra. Ararao fotsiny rano ao anatin'io tavy io vozy amin'izay avy eo divainy ao. Halleloja! Ny olona rehetrarehetra miazakazaka hoe rehefa mihetsika io rano io manatony eo mba ho voavonjy, mba ho sitrana. Jesosy ny teny fotsiny hoe bato mifandrinao dia andany ianao mandeha. Zay le rezima miaraka an' Jesosy, tsy araka ny eritreretin'ny olona fa ny eritreretin'Andriamanitra. Halleloja! Rano zany rehefa miona eo amin'i Jesosy ny rano manaiky fotsiny aloha zay anao tapi andehanany ty mètre ty. Halleloja! Manaiky fotsiny rano atao tsika hivaingana. Dia nivaingana ny rano dia nandehana ny mètre fotsiny. Zany ny mètreko zany. Ahoana tsy ilazaizako an'izany na izany. Ahoana tsy ilazaiko an'izany akarako eny ambony plateau. Halleloja! Vao miteny fotsiny Jesosy, ry rano mivaingana aloha fandeha. Dia nivaingana ny rano dia mandeha izy. Halleloja! Petera koa nanarana hoe alao za mba handeha. Nandeha tambony rano ke zany Petera zany e. Nandeha tambony rano zany Petera zany. Ka io le iran'ilay zao le tsy misy masakana ny tiako idirana. Raha ianao hoe nazavela isa sakana hafa, alao koa za hivoaka ny lakana dia ho eny aminao. Ampandehan'ny tompo eny ambony rano koa ianao. Iza ny te handeha ambony rano? Amen. Natonga avy aminao araka izay irinao. Ara-panahy ty resahako anao ty ary ny lafiny mahasamihafa tsy hoe hidina isan-drano tapahana koa ianao dia handeha rano. Sao dia tena seky tafahafa be le mambobaova lasain'le pastera nandeha rano teny. Tsisy maniraka anao handeha rano eny rano tapahana eo fa tena hoe am'ilay impossible. Eo amin'ilay hoe tena misy zavatra amin'izao fotofoto araka n'ilay lazainy zoky lanto teo. Ny olona matahotra mipararehetra maheno vaovao, enao matoky mare vaovao. Satria maître anao, maître des cieux, maître de la terre. Halleluja! Zany Jesosy Kristy zany e. Zany no izy zany nenay malaza. Zany dia rainay mavita azy zany. Halleluja! Efa avy efa condamné à mort zao efa tonga daholo ny jiosy hitondra vato hitoraka satria azo ola tanana njangajanga. Rehefa tonga eo amin'ny maître. Le maître koa tsy inona sady avocat. Hainao hoe zany Jesosy koa avocat. Raha mbola tsy hainao zany zaiko, kozy le rahalahako zay maly hoe tsy présentena any am-piangonana mihitsy Jesosy, fa le Jesosy vao omby amin'ny azy fijaliana fotsiny dia iny. Fa mba présentena anao hoe avocat koa zany Jesosy, zany hoe tena izy misolo vavy ao anatrehany ray e. Condamné à mort io raha lalàn'ny Jiosy. Fa misy ambony noho zany tonga eo tompony lalàna na ny vahany iny. Halleluja! Condamné à mort ianao raha lalàn'ny Mosesy. Condamné à mort ianao raha ny voasoratra tato. Fa rehefa tonga Jesosy tsy condamné à mort ianao. Halleluja! Ny vahany zany rehetrarehetra zany. Halleluja! Manamarina izy. Ianao zay tao anatin'ny fanamelohan-tena, ianao zay tao anatin'ny fahotana, ianao zay tao anatin'ny tsy mety rehetrarehetra, ianao zay tao anatin'ny zavatra tsy nanjary, tao zavatra maloto, zavatra tsy mety rehetrarehetra, androany Jesosy afaka namarina anao.
androany jesosy afaka anangana anao, androany jesosy afaka hitondra anao amin'ny fahamarinana. Halleloia! Satria izy ilay alfa sy omega, izy ilay mpanamarina. Tamin'ny andro anankiray ny olona ozy jesosy dia mihatsara velatsy. Amin'ny andro sabata tsy mahazo manao ninninina. Zay petraka fotsiny hoe tsy mahazo manao ninninina. Jesosy tamin'ny andro sabata nanasitrana. Ao izy ny tena hipokrita nareo. Raha manana ve nareo ondrina omby latsaka ao anaty lavaka, tsy ho alainareo iny andro sabata. Ity zay taranaka Abraham ty efa voafatotra litry ny 12 taona ve tsy miendrika ho vary? Sitrana soa ianao. Halleloia! Ny zanak'olona ny tompon'ny sabata, ny vahan Jesosy zany resaka sabata zany hoe sabotsy zao izy ny tompon'ny sabata. Halleloia! Ary izy mihitsy ny sabata, izy ny fitsarana. Halleloia! Mitsahatra ianao aminy. Io tsy resaka sabotsy sy alahady tsy alatsinainy. Isanandro mitsahatra ianao amin'i Jesosy. Halleloia! Aoka ianao sambana miaraka amin'i Jesosy e. Découvriran Jesosy foana isanandro e. Mahafantatra Jesosy foana isanandro e. Halleloia! Tsisy tsy hainy atao. Mahay zavatra rehetra izy. Dao vakina le salamo ahitaonao zany hoe herin Jesosy zany. Halleloia! Salamo fa izarany mahay. Salamo fa 12 amby zato. Salamo fa 12 amby zato. Halleloia! Enoy tsara ty teny ty. Enoy tsara zao teny zao. Salamo fa 12 amby zato, andininy voalohany. Salamo fa 12 amby zato, andininy voalohany. Halleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova, sady makasitraka ny didiny indrindra. Zay zany le fiantombohany. Sambatra ny olona zay matahotra an' Jehova, makasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany. Amen. Mipaka aiza le izy? Pakany amin'ny zanaka ao le izy. Pakany amin'ny zanaka ao le izy. Zay zany manana hoe Jérémie, Miaso, Miaty, Mikalo. Ahery ambonin'ny tany ny zanakay. Zanako koa tsy haiko izy ny anarana matahotra ny tompo anao ahery ambonin'ny tany ny zanany. Hotahina ny taranaky ny marina. Tsy hoe Jesosy noviana iverina. Fa mbola tsy tonga Jesosy reo zanako reo nke tezainao fa ho lasan'olona reo. Reo zanako reo zao dia lasa nambady any reo dia lasan'olona. Fa zay mitaiza azy atahotra an'Andriamanitra. Ary mino koa zay fa le olona any efa homany Jesosy azy any efa tezaina koa atahotra an'Andriamanitra. Tafaray samy matahotra an'Andriamanitra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany. Tahina ny taranaky ny marina. Halleloia! Anaranaka zany ianao vao miteraka naray fotsiny arany zanako efa anana taranaka ianao. Halleloia! Io zany ianao rehefa mieritreritra ianao zao ianao olon-dehibe ito manambady aman-janaka io tsy mieritreritra anao tsony ianao fa le zanaka ao nge nieritreretinao. Le hoavin'ireo taranak'ireo zao nieritreretinao. Ka raha matahotra an'Andriamanitra ianao zay ny zava-dehibe. Ary be tabe nefa nijoro vavolombelona zany tany aloha rehetrarehetra tany. Ianao ne zao ianao ito zao mety efa taranaky ny olona mariny. Ary natonga anao sala am'zao efa nirazam-be anao tany nisy tao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra, nandeha tamin'ny fahamarinana, niatra taty aminao le izy. Halleloia! Fananana sy arena no ao an-tranony. Tsy toriana, tsy mila toriana akory zany. Toriana fotsiny le tahotra an'Andriamanitra dia iainana le izy. Demontrena. Halleloia! Demontrena tsy mitory. Tsika tsy mitory resaka fananakarena sy avia azo vola sy ny sisy zany. Efa soratan'Andriamanitra fotsiny hoe inona ny lazainy eo? Fananana sy arena ny ao an-tranony. Ary ny fahamarinany aritra mandrakizay. Fananana sy arena, ny arena aloha dia le tahotra an'Andriamanitra, le fahamarinana, le fahamasinana, le fananana an' Jesosy. Trano sy arena ozy izy ny lova avy amin'ny ray, fa adiendry avy amin'i Jehova. Misy koa zany zay hoe ianao ao anatin'ny fiainanao io mila koa ianao miary trano sy arena ho an'ny zanakao. Tsy fahotany zany, ary ny tompo mitarika anao anatin'izany. Alleloia! Ao amin'ny maizina no hiposahany mazava ho an'ny mahitsy. Ao amin'ny maizina no hiposahany mazava ho an'ny mahitsy. Dia inona ny toyany? Mamindra fosy miatra ary marina ireny. Zay le toetra anao. Mamindra fo ianao, miatra ianao, marina ianao. Sambatra ny olona izay miatraka mampisambotra
tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. Sambatra zay olona zay miatraka mampisambotra tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. Tadio daholo zany fa vokatra le tahotra an'Andriamanitra daholo reo fa tsy angozozo mandrakizay izy. Halleloja. Ahoana? Tsy angozozo mandrakizay mihitsy io. Satria anao hiditra any fanjakany lanitra tsy angozozo anao fiainana mandrakizay ny azonao. Hotsarovana mandrakizay ny marina. Halleloja. Tsy mba manahy ahareloza izy. Tsy manahy ahareloza izy. Renao ve zany? Renao ny radio, hitanao ny télé, hitanao ny gazety, loza vanana, loza vy. Loza ny avaratra, atsimo atsinanana andrefana. Fa ianao tsy manahy ahare an'izany. Fa nelazaina teo le tory teny teo aloha teo. Tsy manahy ianao ahare an'izany. Tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony. Voatoana ny fony ka tsy atahotra izy. Mandra-pifaly ny mahita ny mpandrafy azy. Na mafy izy, eny na meo any malahelo. Zay le matahotra an'Andriamanitra. Zay le olona marina. Manana an'izay fiatserovana ny malahelo zay. Ny fahamarinana maharitra mandrakizay hisandratra amboninahitra antandrony ny ratsy fanahy hita ka ho sosotra, hihidy vazana izy ka ho levona ho foana ny faniriany ratsy fanahy. Amen. Petrako aminao mbola dinio salamo 4:20 io. Mandraindray antsika salamo fa 4:20. Salamo fa 4:20. Andininy voalohany. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah ty izay mandeha amin'ny lalany, fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Halleloja. Ho fantatrareo ny marina dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Misy ato miasa fa tsy mihinana ny asan'ny tanany mihitsy. Misy miasa fa tsy matody ninninina mihitsy. Misy miasa fa ohatran'izy tsy manara-po amin'ilay asany. Satria nanino? Tsy misy tahotra an'Andriamanitra. Tsy misy tahotra an'Andriamanitra. Hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Nge tsy vitany hoe vavaka hoe eto vavaka zay pastera, mahereza vavaka ho anay pastera. Zay vavaka ho anao fa ny tena dia davinay ho anao dia anao atahotra an'Andriamanitra. Zay ny tena zava-dehibe. Hoe anatona pastera, anatona anao mba hametrahanao tanana. Eny zay hametra tanana anao fa hainao mihitsy mila matahotra an'Andriamanitra. Zay ny tena izy. Halleloja. Sambatra sady ambininy ianao. Iza mitady fanambinana ato? Voalohany, halleloja, amen, tonga aminao zay irinao ambininy ianao. Sambatra ianao sady ambinina matahotra an'Andriamanitra. Zao matsy zao efa misokatra ny efa tsisy amehana ara-pahasalamana. Mitotona ny rentrée. Fivoriam-bavaka matanjaka. Fivoriana lehibe hitondrana bavaka ny fidiram-pianatra. Fandraisanao ny asa sy ny maro isan-karazany. Hotahina sy ambininy ianao. Zay daholo zao ny potra eo fa lazaiko anao. Eno ny radio, jereo télé, jereo ny afisy. Fa amoaka vavaka matanjaka daholo reo. Amoaka afisy maro be reo hoe anao ratirapazy. Anao ratirapazy le tsy azo rehetrarehetra teo aloha teo. Fa horofina amin'ny sibika ny vola. Akarakitra any aminao, aka zao rehetra zao mba hotahina anao ambinina. Za miteny aminao eo am-pitoerana eo anao ao an-tranonao mivavaka matahotra an'Andriamanitra ianao ambininy ianao. Halleloja. Milamina ny taona ray manontolo, milamina ny taona ao aorianan'iny. Halleloja. Satria misy tahotra an'Andriamanitra ao anatinao. Zarao ty CD ty, tsy haiko adiny firy zay. Fa misy zavatra be da be ao anatin'le izy zarao ty CD ty. Dia tsarovy am-bavaka zay. Tsarovy am-bavaka fa combat be io combat be io tsarovy am-bavaka rahalasy anabava raha misy ao ambadika ao reo ray piraitam-po reo ny vadiko tsarovy am-bavaka zay koa mahatsiaro anareo am-bavaka. Fa combat io, combat spirituel io. Déclaré amin'ny anaran'i Jesosy. Raha te hita zavatsoa eto Madagasikara, tahotra an'Andriamanitra. Raha te hita zavatsoa ao tokantrano, tahotra an'Andriamanitra. Raha te hita zavatsoa ao amin'ny fiarahamonina, tahotra an'Andriamanitra. Raha te hita zavatsoa ao amin'ny fokotany, tahotra an'Andriamanitra. Halleloja. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao aminatin'ny tranonao. Eritrereto amin'izany, tahotra an'Andriamanitra daholo mahatonga an'io. Jereo amin'izay vadinao manomboka androany, voaloboka mahavokatra ny ianao ty. Tena hoe tahaka ny voaloboka mahavokatra. Maninona le fruit voaloboka ny tena lalaina? Fruit royal zany. Jesosy ny tena voaloboka ozy izy. Ary raisiny mihitsy le vehivavy io, vady io ohatra hoe tahaka ny voaloboka. Tsy nataony hoe paisy io, na hoe katsaka. Fa tena hoe
tsara daholo nataon'andriamanitra tsara daholo nataon'andriamanitra tsara daholo ny foroy rehetrarehetra fa eto ianao tena toanana mihitsy ianao raha nabavy zay vadin-draha lehilahy hoe ianao dia taka ny voaloboka mahavokatra haleloia mahavokatra fitiavana mahavokatra faharetana mahavokatra asa vo tonga oatrano vadinao dia efa vonona ny kovera avisy ery sakafo a fa tsy ndana noary ao an-dakozia ao attention sao dia mbola misy manao an'izay vo tonga avany vadinao avy miasa dia efa raiso ny akanjo ny ranafany izy esorina ny akanjo io ny kovera efa io ny sakafo vonona andao ndana manasa tanana dia andao sakafo efa no manao plat tsara tare ty hoe fantoriky tamin'ny dokotera tare tsy hoe atoto foana nataonao atoto sy nenjehana voalaza ao amin'ny oabolana faraiky amin'ny telopolo ao matsy hoe ny haninosy izy dia nalainy avy lavitra nandrato mihitsy izy zany mety tena hoe nanaovanao plat mahafinaritra mihitsy vadinao avy ny asa fa tsy le maikamaika dia io na mbola tsisy akory fa izy ny asainao mandro anamboarako vady saza azy izy valio fitiavana ome fitiavana ny vadinao taka ny voaloboka mahavokatra ny akanjo ny vadinao voapasoka tsara ny lobany madio mandeha miasa izy rehefa bogosina io vadinao io dia ianao zay ny ao ambadika ao ianao zay nakarakaranaio halleloia derrière ianao mune femme azonao zay resaky zay derrière ianao mune femme raha sanatria komosomosy io relalay dia raha vehivavy zay ny responsable misy mpivady eto zao mifampiresaka tsara mamanahoana tokoa mivadiko io rehefa avy miasa manahoana tokoa mivadiko io mandeha miasa mba milama ve ny volony miala ve ny volombavany madio ve izy ianao raha vehivavy mamoaka an'io ao mahavokatra ianao taka ny voaloboka halleloia responsabilité be ary fitiavana zany halleloia tsara ve le tenin'andriamanitra taka ny voaloboka mahavokatra mieritreritra ny ao atokantranony izy mieritreritra ny asa izy mieritreritra ny sakafony ankizy mieritreritra ny fianarany ankizy mieritreritra nyzao rehetrarehetra zao izy sao dia verinao fa tsisy atao io raha vehivavy io io ny tena miasa ary io ny mieritreritra manao ny zavatra rehetrarehetra no mikarakara ny zavatra rehetrarehetra taka ny voaloboka mahavokatra inona nefa ny fiandohany inona ny basy ianao raha lehilahy matahotra an'andriamanitra halleloia ary zay tsy manambady ato ka haniry anambady omeny jesosy ianao zany tena maniry fatratra ianao tonga avy aminao araka zay irinao nefa avy jesosy ve anambady tsony tsy hainao jesosy na rovina sy rovina fa na manambady heritaona ary aloha dia efa mba zay halleloia aleona zay na ny mariny za efa ho avy jesosy fa za tsy anambady tsony karariva izy no avy sara pitso tianao jesosy resaka tena hoe marina momba tenin'andriamanitra daholo zany aza fenina zay mba fanirinao amponao ao misy ato maniry an'izany misy ny mitady an'izany ny riny marina ne nomena azy ary tanterahany amin'ny fotoana voatendry zany ho karakarainy zany satria zany le anao mariny raha lehilahy marina io mila hita vady aman-janaka ao le izy halleloia zahay zao le misakafo zao mifonao io 128 izy teo ary io tsy vitany hoe aiza izy teo ny vadinao dia taka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao ao anatin'ny tranonao fa tsy le vehivavy tia deradera sy le jejojejo hoe nivelany reny vehivavy manetry tena vehivavy miafina mikarakara tsara ny ao tokantranony ary manaja ny lahy rehefa eny ivelany halleloia ny zanaka ao dia taka ny zanaka oliva manodidina ny latabatra ao rehefa misakafo anao manomboka androany dia jerefa misy zanaka oliva be daveo ny latabatra ao eo reheto le zanaka oliva inona ny oliva zany misy menaka oliva menaka manitra misy fahatsarana qualité daholo ne zany oliva fidio ny huile d'olive eny amin'ny grande surface ohatrinona ny huile d'olive oliva en boîte de noyauté ohatrinony zany halleloia zavatra de qualité mihitsy ny qualifieny jesosy anao an'le matahotra an'andriamanitra mipaka amin'ny any didididina anao mihitsy io ary tsisy efornao fa jesosy ny manao azy automatika zany vao misy tahotra an'andriamanitra ery ambony de zay ny zanaka ao dia taka ny zanaka oliva manodidina ny latabatra ao de eo am'izay ny andiny faefatra ao efa marantsika tonotony kelaka izy
indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an' Jehova. Ahoana? Indro toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an' Jehova. Halleloia. Zay ho an'ny solution. Zay ny solution hoe matahotra an' Jehova. Hitahy ianao avy any ziona ane Jehova, ary ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahita ny zafinao ane ianao. Fa ho avy e Jesosy sa tsy ho avy e? To mbola hita ny zafinao ianao rahalahy Patrika. Ahita ny zafinao ianao. Tsara kosa ny tsara antitra zany a. Fiadanana aneo amin'ny Israely. Fiadanana aneo amin'ny Israely. Zay ny teny tia nazaraina amintsika. Io tahotra an'Andriamanitra io ataovy mipetraka. Io tahotra an'Andriamanitra io ataovy monina ao anatinao a. Zay lazaiko anao, tsisy resaka religion io, tsisy resaka dénomination io, fa fiainana miaraka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Fiainana miaraka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Fa zay ny vahaolana, zay ny tsara indrindra ho aso anao. Jesosy hanafaka anao amin'izay misy azony fanahany fahafatesana. Raha ato ianao amin'izao fotoana izao, mety hoe indroa zay no accidenté, intero ianao zay accidenté mortellement, ohatran'ny hoe fofofanao foana ny fahafatesana. Fa androany amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahany fahafatesana tsy mahazo anao zany. Devoly mitady hamono a, fanahany fahafatesana mitady hamono a, fanahany fahafatesana mitady hanafika. Fa androany Jesosy a apetranao eo an-tokantramonao. Androany Jesosy apetranao eo aminao a. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahany fahafatesana tsy mandaitra aminao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahany fahafatesana tsy mandaitra aminao. Fa midira ambany heratra Jesosy ianao, impiry ny te-bombanao tahaka fomba nireny akoho ny zanany. Ny mitoetra fiainana izay ny avo indrindra monina eo ambany aloko ny tsy to. Amin'ny herinandro vaovao ty a, tahainao ny tompo, ombanao ny tompo. Samy mivavaka, samy mandiny tena. Misy fandiniha tena le resaka rehetra nitoriana teo. Aiza hoe zany pratika anao an'izany hoe tahotra an'Andriamanitra zany. Fa mila pratika zany. Asa birao a, ny asa rehetrarehetra any amin'ny toerana rehetrarehetra. Samy mivavaka, samy mifona amin'izay tsy mety rehetra. Samy mametraka ny fiainana eo amin'i Jesosy manomboko izao a. Ary teneno mihitsy hoe asio tahotra anao ato anatiko anao Jesosy, asio tahotra anao ato anatiko, asio tahotra anao ato anatiko. Dia mifankahitsika afaka herinandro na afaka tapabolana tahotra an'Andriamanitra. Tadio salamo fahavalo roapolo amby zato, salamo faharoa ambin'ny folo amby zato a. Velona sy mahery ny tenan'Andriamanitra misy vokany io. Samy mivavaka.